Ministra teknisianina io ndray no ministra izay angatandrareo eo anivon'ny mpiasan'ny fananatany raha nampiantso mpanao gazety androany ary mitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fanendrena ny mpiambana vaovao anatin'ny gouvernemanta zany indrindra fa ny ministra isahana izany toerana izany akoatr'izay manana ny fomba fijeriny ao anatin'ilay antsoina hoe zone économique spéciale ihany koa ireto fiombonan'ny mpiasan'ny fananatany ireto lavin'izy ireo ny fisiany zany. Nandritra ny fampiatsona mpanao gazety no tanterahany fikambanam-ben'ny mpiasan'ny domaine androany dia nanao fanambarana izy ireo fa ministra teknisianina ny tokony tantanan'ny ministera ny fananantany ary mangataka izy ireo mba hananganana ministera misahana manokana ny fananantany sy ny fanajariana ny tany. Miaraba manokana an'Andriamatoa Premier Ministre vaovao Christian Tsay ary mirary soa azy amin'ny andraikitra lehibe ankinina aminy eto amin'ny firenena. Faharoa, mbola manamafy ny fitakiana ny fanafoanana ny lalàna mahakasika ny ZDS eo anivon'ny ACC ary farany mitaky hatrany ny fametrahana ministra teknisianina miainga avy ao amin'ny mpiasa hitatana ny ministera manokana momba ny fananatany, ny fandrefesatany ary ny fanazariana ny tany. Natao teto Antananarivo fa 7 Jona 2024 ny mitabe tsy lany mambo. Nanambara ihany koa ireto fiombonam-ben'ny mpiasan'ny douane ireto fa tokony ho foanana ny lalàna mahakasika ny zone économique spéciale ary tsy adino izy ireo ny naneho fiarabana amin'ny Premier Ministre vaovao Ntsay Christian.